Alahady fahen'ny amby folo ny volana aogositra tonga eto amin'ny fandarana mahery indray ianao amin'izao alina izao. Atolotra antsika isan-tokantrano ary ny arahaba ary asaina ampanajanotsika anaraka ny vaovao ara-panatanjahantena nisongadina tamin'ity herinandro ity sy indrindra tamin'izao farany herinandro izao fa anaraka Anima TV hatramin'ny farany. Etontsika manokatra ny fotoana ary amin'ity hariva ity dia ny tontolon'ny taranja baolina lavalava nanomboka androany ny andro voalohany amin'ny fedina ny tompon-daka ny ligina Analamanga eo amin'izany taranja baolina lavalava izany ho an'ireo filevana vosikajy ao anatin'ny top 14 isan'ny nisongadina ary ny vokatra teo amin'ny naresen'ireo lazalazaina fa hoe andrarezin'ny quartier izany dia ny TFM Anakasina sy zareo TF anaty azo izay samy resy avokoa nandritra ity andro voalohany ity. Lavo avokoa ireo milaza azy ho andrarezin'ny quartier nandritra ny andro voalohany amin'ny fedina ny tompon-daka ny ligina Analamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava ho an'ireo filevana vosikajy ao anatin'ny top 14 isan'izany ny TF anaty azo sy ny TFM Anakasina. Resin'ny stade olympique de Lemirna izay arahantsika amin'ny sary manao akanjo mena sy fotsy tamin'ny isa 427 teto ny TFM Anakasina manao akanjo mainty amin'ny sary. Tamin'ny ankapobeny dia nifehezin'ny mena valahana ny lalao nandritra ny 70 minitra ny lalaovana. Teo amin'ny fidirana voalohany dia efa nanjakan'ny mena valahana tanteraka ny 70 minitra voalohany izay nitarehan'izy ireo tamin'ny isa 2-3. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niary ny isa efa azo ny sisa ny tena lalao nasehon'ny stady na dia nisy ihany aza ny fanafiana mitsitapitapy. Ny TFM kosa tetsy ankilan'izay niezaka ninanena ny elanelan'isa teny amin'ny solaitra be tany amin'ny 10 minitra farany vao niezaka nanindry mafy ny boikely manohitra saingy efa tara loatra ka mora ho an'ny stady no niaro ny tombon'isa efa azony. Isan'ny lalao nandrasan'ny mpakafy ihany koa Ombala Sabotsy nandritra ny andro voalohany tamin'ny zareo fihaonana teo amin'ny BC Trokasy ny USA Anakady fotsy. Resin'ny Akady fotsy tamin'ny isa 4-2 teto ny Cheminot. Tamin'ny ankapobeny dia teo amin'ny fidirana voalohany dia nanjakana Akady fotsy tanteraka izay namonoan'izy ireo baolina ny eto-tanana maromaro. Teo amin'ny fidirana faharoa vao nanova lalao ny Cheminot nitody tao anaty ava tambokany izany ka dia nifanakaiky ny isa teny amin'ny solaitra be na niaro ny tena nefa Akady fotsy nanoloana izany ka dia nivoaka nandresy izy ireo tao anatin'ny 20 minitra ny lalaovana.
Mbola noporofony FTM Manjakaray kosa ny laharana voalohany azy eto Analamanga. Resin'ny FTM tamin'ny isa 4 no 7 ny tanora Nanosy milalao. Na dia nivoaka nandresy azy Dakar dia niady mafy vao afaka. Nampiseho ny maha izy azy ny tamma tamin'ny ity lalao ity izay nitoto tao anaty avant hatrany araky ny lalao mahazatra azy hatramin'izay. Efa tafapetraka tsara kosa nefa ny lalaon'ny Dakar izay ampy lalao nandritra ity taona ity ka mora ho azy ireo no namerina ny fahaiza miaraka. Hita mbola ho lesoka ho an'ny tamma nandritra ity andro voalohany ity kosa any teo amin'ny fiarovan-tena indrindra tany amin'ny Troakara. Toy izao ary ireo vokatra rehetra nandritra ity andro voalohany ity. Ny GST Anambondrona izay nandresy ny tefa anaty azy tamin'ny isa 29, ny IRC nandresy ny savony riz tropical tamin'ny isa 29, ny USA Anakady Fotsy nampondrika ny cheminot tamin'ny isa 422, ny COSFA nandresy ny 15 family tamin'ny isa 424, 3FP nandresy ny Cupa 324, Stade Olympique de Lemirna nandresy ny TFM Nakasina 429 ary ny FTM Manjakaray nandresy ny tanora Nanosy milalao 420 no 7.